Miaramaray tompo-klasy tompovavy tafaradalana anatin'izao fandarina zany malaza izao. Makasitraka amin'ny fanjoitsika izany ary misaotra ihany koa amin'ireo fankasitrahana marobe sy ireo toromarika, torevitra ary ireo fampitambavao avy amintsika izay manaraka ity fandarina ity. Ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana no hitondrantsika ny fandalinana amin'izao fandarina izao. Ny safidy hiresaka izany sika satria miompampana ary tsy amin'ny saina ny eritreretina amin'ny maha-olombelona sy ilay malagasy tia fihavanana ary malagasy mifanaja amin'ny fiarahamonina izay nisy azy teo aloha intsony no misy amin'izao fotoana izao. Potika tanteraka ny fiaim-pihavanana, potika tanteraka ny sotoavin'ny fiarahamonina, potika tanteraka ihany koa ny toe-tsaina izay mifanampy ary mifampiaino, mifampitsinjo ary tsy mifanararoatra izay nampiavaka amin'ny malagasy. Reo rehetra reo raha bangoina dia ny fihavanana no nandambatra ary ny fisian'Andriamanitra tampony izay najaina, nakatoavina ary natahoran'ny malagasy na de mbola tsy fantany ara fa ninony dia nahafahany nitandro ny tenany sy ny manodidina. Miay zany ankehitriny dia hitondrantsika fandalinana amin'ity fandarana ity. Raha ny vaovao izay no izahana nangonina tao anatin'izay volana ray izay dia azo lazaina fa mampiolikototra ny zava-misy teto Madagasikara. Tantsaintsika amin'izany ohatra ny vaovao izay nitranga, raha ohatra ka izay no anombohantsika azy dia ny zava-misy tany Ambodisatrana tany izay ao anatin'ny commune n'Ambohitoaka izay distrika Mampikony faritra Sofia. Tovolahy maty voatetitetika ny vatany. Ny volana septambra 2024 tao nitrangan'izany. De tahaka izany ihany koa ny zava-misy tao anatin'ny tanànan'ny Besasavy Toliara faharoa. Ankizilahy 5 taona dia feno tsatokantsy ny vatany ary lasan'ireo jiolahy na dahalo ny vola mitetina 100 000 ariary. Ankoatr'izay dia tany amin'ny natiorina iray tany amin'ny distrika ny Beroro izay ahitana ny atao hoe fokontany Mahavatsy dia nisy tovolahy iray vazaha fiantso azy, izany hoe variry izy io. Nentin'ny dahalo tamin'ny sarety ary ny fatorany tamin'ny tady ny tongony sy ny lohany. Ary rehefa zany dia ny fahatsihan'ireo dahalo famaky ny lohany, ny tendany ary ny sofin'ity tovolahy ity tamin'ny volana septambra teo ihany no nitrangana izany. Ary voaingana, voatsela koa zay tao Belotsirobiana dia olona roa nondray tapa-doha fiandohan'ny volana oktobra ity tao Tsimafana. Trangany izany tranga Mahatsiravina izany. Izany hoe rehefa avy nivonoana dia notapahana ny loha niala tamin'ny vatan'ilay olona izay roa nambarantsika teo. Tao Toliara faharoa tany Belalanta indray fokontany Bekoaiky dia tovolahy 18 taona no nesorina ny masony. Fomba fianakaviana no namonoana azy ka nendahan'ireo dahalo ny masony izany. Toizantsika ihany ny fanazavana samihafa. Raha ny vaovao azo tany Andrantabe ao anatin'ny commune Ambanivohitra Vohipeno any Feneriva-Atsinanana indray dia maty nisy namono tamin'ny fomba fianakaviana ny olona iray. Ary tsy nitsitsirin'ireo dahalo ny fomba ny tetitetehana tao anatin'izay famonoana izay tany Andrantabe no resantsika izany. Tany amin'ny commune Miara de misy tovolahy iray indray izay feno diam-pamaky 3 teny amin'ny lohany. Ary io olona io raha ny fantatra dia avy any Ambohitsabo Toliara faharoa. Fomba famonoana feno habibiana avokoa izany ary amaranantsika ny fizaram-baovao izay ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay ny zava-misy tany Sakara fokontany Benilana. Tovovavy roa no indray nitapahan-doha izay nikasa hanatitra sakafo an'ny ray aman-dreniny izay manao charbon ka lavitra ny tanàna. Tsisy fanolanana izany tovovavy 15 sy 18 taona izany fa de herisetra famonoan'olona tsolotro izao nataona dahalo ary dia nitapahana ny lohany izy mirahavavy. Tsisy mangirana mihitsy eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2024 miala tamin'ny kidina-pinina karana miditra amin'ny kidina-pinina malagasy samy malagasy ary mitaky vola atapitra isan'ny maro.
Miala tamin'izay de misy indray nialatra zaza varira ary tsy nijanona tamin'ny alatra zaza varira fotsiny indray fa nisy nangalatra masony ireo zaza varira. De misy mamono an'ireo zaza varira zay voalaza fa amina filana hafa no nilana an'ireo zaza varira ireo. Ankoatran'izay ihany koa de mbola misy fanolanana tsy tanono teto Madagasikara tao anatin'izay taona nyresantsika nanomboka ny 2024 ka hatramin'izao 2024 izao. Nanjaka be ny fanolanana ka zazavavy 2, 4, 5, 6, 7 taona hatramina 18 taona mihoatra aza dia hiaran'izany fanolanana zany. Ary voatsela akory zay dia fantatra fa nisy tovavy zay nisy nanao kidinapinina manodidina n'Antananarivo ary nomena zava-mahadomelo ireny tovavy reny ka natsipy tamina lalana zay voatondro fa misy fiara 4x4 mainty no manao izany. Ity farany zay mbola andrasana ny fanadihadiana tao amin'ny tandro filaminana zay nilaza fa hanao zany fanadihadiana zany ny amin'ny hatraiza ary inona marina no momba izany raha izany. Fa ndao iverenana ty trangana tsy fandripahalemana ity, anton-javatrinina loatra no mampirongatra izao tsy fandripahalemana zao. Ary maninona no misy tranga zay tsy mbola natan'ny tany teto Madagasikara ka fanapahan-doha indray no malaza. Tsy ampy ve no mety ho famonoana taon'ny dalo na ny jiolahy? Fa tsy maintsy ny tetitetehana, tsy maintsy ny esorina tamin'ny vatany ny lohan'ireo olona zay hiaran'izany famonoana feno abibiana ataon'ny dalo na jiolahy na zay mety olona manao izany. Anton-javatrinina hoy isika fa raha ny zava-misy aloha de hoe taratry ny fahantrana ny tsy fandripahalemana. Ny zava-misy de taratry ny tsy fanananasa ny tsy fandripahalemana. Ary ny zava-misy ihany koa de taratry ny fahatsom-panantenana na mety ho fahamoiza-po ka miditra amina raharan-doza zay tsy nafantarana ny malagasy hatramin'izay ary tsy niaina ny malagasy hatramin'izay ny tontolony tsy fandripahalemana tahaka izao. Anka tsy magaga ny mare fa misy lakana zay nikasa hiala amin'ny Madagasikara tratra tany Nosy be na tratra tany amorontsiraka samy hafa zay te hiala ho any Komora na ho any Mayotte satria mitsoaka ny Madagasikara ny akabetsahan'ny olona noho ny fahantrana noho ny fahalovana sy ny fahampitena misy eto amin'ity Madagasikara ity. Anka tsy magaga ny mare hoe misy malagasy maro miala miondrana eto Madagasikara mitady asa any amina firenena arabo na mitady asa any amin'ireo firenena any Eropa any ankehitriny. Anka tsy magaga ny mahita tovavy mivarotena amin'ny tambajotra sosialy ka vola kely 5,000 na 2,000 ariary no ahafahana mivarotra orona tsara mitanjaka vokatry ny fahantrana zany. Ary tsy magaga no mahita vehivavy vira virain'ny vazaha famezivezy eto Antananarivo zany amorontsiraka satria fahantrana no miteraka izany. De averintsika ny fitondram-panjakana zay ray aman-dreny tokony ary tokony ametraka ny tontolon'ny fandripahalemana zay voalaza ny lalam-pandrenona fa manana zo hiatohana amin'ny fandripahalemana ny vahoaka malagasy. Movavy ho azy izany. Ary moa ve manao an'izany hoe zaka isanandro ny fitondram-panjakana ary mahatsapa an'izany fijalian'ny vahoaka izany? Moa ve mbola azo ny anteherana ny mpitandro filaminana ary ny alalan'ny zandary, ny tafika ary ny polisy zay miazy any amin'ny tontolo rehetra zay misy sy ny toerana zay alehana. Fanontaniana petraka zany ary hanaovantsika fanairana raha mbola tany misy fanjakana eto Madagasikara. Raha tokony moa ka tany tsy misy fanjakana eto Madagasikara ka voalaza araky ny fomba firesaky ny olona anatin'ny tambajotra sosialy hoe Ganaganaland, Madagogo, Repoblika Bananiera de veritsika fa fotoana tokony hipoira ny vato nasondrotry ny tany izao ary tenenan'ireo maro anisa mangina hilaza fa tsy rarina, tsy ekena ary tsy mety zao zava-misy eto Madagasikara izao. Eo anatrehan'izany de mahavariana sy mahatalanjona ny mahita ny fihetsiky ny fanjakana amin'ny akabeany. Fanjakana resantsika de ny présidence, ny gouvernemanta, ny assemblée nationale, ny sénat sy ireo rafitra rehetra eny anivon'ny faritra izany zay miaradia amin'ny fitondram-panjakana ary tsy magaga raha miresaka izany tsika satria eo an-tanan'izy ireo avokoa amin'ny alalan'ny isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelona ny fifehezana ny androm-panjakana sy ireo olom-panjakana rehetra zay mitazona ndraiky mpahefana eto amin'ny firenena. Inona mba ambaran'izy ireo manoloana n'izao zava-doza amin'ny alalan'ny tsy fandripahalemana eto amin'ny firenena izao? Raha ny zava-misy aloha dia fivorinana teraky ny fahatahorana fionganana sy ny fipoahana anaty amin'ny ady atran'izy ireo no manahirana an'le fitondram-panjakana ka ny vorina ho an'ireo mpanohana azy teny amin'ny arena.
Ny zava-misy aloha dia ny fiarovana ny skandalina nataon'izy ireo amin'ny tsy fahaizana mitantandra ra-panjakana sy ny fioaram-pefy sy ny fioaram-pahefana ny ataony ny sasatsasany amin'izy ireo. Ny zava-misy dia manadio tena amin'ny ady an-trano eny anivon'ny faritra hifanandrina ny solombavamboaka sy ny gouvernoura, na ny gouvernoura sy ny ben'ny tanàna, na ny ben'ny tanàna sy ny solombavamboaka no ataon'izy ireo. Tsisy afaka miaro sy mba mi-interpeller ny amin'ny zavatra zay mahazo ny vahoaka. Ka na ny mpitandro ny filaminana zay azo lazaina fa tandroka aro ny vozona lay mba kitro hifaran'ny vahoaka malagasy. Ndray koa aza moa ny sasany manondrana mitifitra mandoro trano ary mamono ankitsirano vahoaka any ambanivohitra rehetrarehetra. Akoatrin'ny hoe tsy ampy ny fitaovana, tsy misy ny carburant afaka hanatonana an'ireny vahoaka miantsy vondron-tahitra ireny. Mampalahelo anakahy hoy ny fiteny ny tanora izay eny anivon'ny tambazotra sosialy. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy.